Eny fahitan'ny olom-pirenena azy fa ho an'Andriamatoa Roland Ratsiraka kosa Front National ny antoko malagasy tonga saina ny MTS dia dingana lehibe no tanteraka amin'ny famahanan'ny krizy misy eto amin'ny firenena ankoatr'izay dia niantso ireo kandida voailika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao moa ny tenany mba haneho ny fahendrena. Fanazavana. Ny zavatra voalohany aloha tsara marina fa nisy zany fanendrena CES dia aloha ny miaraban'izareo membre zany ary tsara fantatr'olona rehetra fa ny solotenan'ny mpanao politika ankamaroany eto Madagasikara dia ao anaty CES. Dikan'izany manana olona daholo ny antoko politika goavana indrindra eto Madagasikara ao anaty CES. Zava-dehibe zany. Zavatra faharoa tsara marina ihany koa dia misy ny ordonnance navoakan'ny filohan'ny tetezamita dia misaotra anazy ary miaraba anazy tamin'ilay andraikitra ny raisiny satria ny famohanan'ny ordonnance io dia nampiseho izy fa manana fitiavan-tanindrazana ary mitsinjo ny hoavavaoaka malagasy fa tsy mitsinjo ny tenany. Feno fepetra ankehitriny ahafahantsika manao fifidiana izay eken'izao tontolo izao satria fantatsika efa omaly efa nisy akonsady le décision niraisan'ny CES, l'Union africaine efa nanao félicitation fiarabana n'iny décision iny miaraba ihany koa filohan'ny tetezamita izy. Ny antony tiako marina fotsiny dia ty tamin'ny soa arivo rehefa nilatsaka filoham-pirenena dia natao deuxième position ny andro lahady dia avy eo moa nisy ny fanapahan'ny herinaratra kanefa ny tokony nisy ny deuxième tour nandefitra nanana marina ka ankehitriny dia misy ny sasany teny tsy ara-dalàna io mety tsy hoe ara-dalàna satria raha lalàna jereo na ara-dalàna ny décision fa kosa hoe tsy rariny ngambana eo masony zany dia ho za hoe mampiseho fahendrena satria tsy voatery korontana lavy ty firenena ity. Ny korontana tsy mahavahany olana amintsika fa mampiditra ny firenena anatin'ny kizo ka dia mangavana zareo mba hanaja ny décision CES dia hanao fifidianana antsika amin'ny didon'ity ary tapitra ny krizy.